Taranja aikido ray shino resantsika hamanaraka mbola fampiofanana sy fanomezana traikefa avy amina manampahaizana vahiny any izay ny club ny SFAM kosa indray no fonandray izany. Faranasa efa ela izy ity naraka ny nambarany Sensei Lalo izay mpitarika ny club ny SFAM izay manafatra any Sensei Bernard Labouesse izay tepanamainty 5e dan amin'ity taranja aikido ity izay mizara ny traikefany ho an'ny mpiatroka malagasy. Miroborobo hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny Sensei Bernard Labouesse tepanamainty 5e dan eo amin'ny taranja aikido teratany Frantsay sy ny club ny SFAM sampana fitazana aikido Miandrarivo izay tarihany Sensei Lalo. Nanomboka ny faraka amin'ny 30 marsa lasa teo ary ka hatramin'ny 5 aprily dia nizara ny traikefany tamin'ireo mpiatroka avy eo amin'ny SFAM i Sensei Bernard Labouesse. Effectivement, je suis venu la première fois en 2007 chez Lalao Sensei qui m'a gentiment invité à pratiquer dans son dojo ici à Miandrarivo. Cette semaine, nous avons organisé un petit stage d'une semaine sur les techniques fondamentales d'aïkido. Et j'ai remarqué une fois de plus la progression et l'enthousiasme des pratiquants malgaches qui vraiment font d'énormes progrès dans la disponibilité, dans la joie de la pratique et leur présence aussi, leur fidélité à assister aux cours. Pourtant des cours qui se déroulent le matin à 6 h du matin jusqu'à 8 h moins le quart et ceci tous les jours de la semaine. Non, ici les passages de grade sont difficiles à organiser dans la mesure où il n'y a pas de fédération constituée. Mon grade est japonais, donc je demanderai effectivement le passage de gradés de plus haut niveau, mais tout est envisageable, bien entendu, avec les personnes que nous pouvons connaître au sein de la Fédération mondiale de l'aïkido à Tokyo. Araka ny fanazavana ny Sensei Lalao kosa izay tompona andraikitra voalohany eo amin'ny club ny SFAM dia afapo izy ireo ary tena nanampy ny mpiatroka malagasy ny fiofanana omeny ty manampahaizana frantsay ity. 2007 moa zany ny fiaraha-miasany tamin'ny Bernard Sensei teto amin'ny SFAM ary tao anatin'izay fotoana izay dia nisy ny fanatsarana ny aikido anaraka ny vanim-potoana misy amin'izao fotoana izao zany satria izy dia mandeha mivoaka ny velany matetika dia amin'izay zavatra hitany avy any dia mitondra an'izay zavatra eto amin'ny SFAM ary tsy adino zay satria mandritra ny inefatra na indimy isataona izy mandalo eto amin'ny SFAM dia izay zavatra ataonay rehefa vita le stage zay atao dia mamely certificat n'le ankizy zay ho fanamarihana le zavatra vitan'le ankizy sy fa i-encouragena azy mba ho anana favitriana bebe koa hiatrika ny dingana manaraka indray ao aoriana. Manodidina ny 70 teo ankehitriny ireo mpiatroka aikido avy eo amin'ny SFAM. Araka ny nambarany mpitantana ny SFAM ihany dia tanjona ho azy ireo ny hanome fitazana feno amin'ny endriny rehetra ireo mpiangaly aikido. Ankoatr'izay mba hanomezana fahafahampon'ny mpiatroka dia isy ny fampianarana manokana amin'ny fotoana mitokana ihany koa omena ny ankizy sy ny vehivavy.